tena mivavaka tokoa ny olona dia raha zany fotoana zany a mitafika masina zany sy ny andro ny akarana noho ny taniko teo raha rosoany avana. Enery avy dia tohizana ireo raha samy hafa izay tsara ho fantatsika eto amin'ny fiangonana ireo fandaram-potoana izay tokony hotsahivantsika ihany koa. Araka ny fanambaran-teo zany ny amin'ny alakamisy ho avy zao zany miditra amin'ny valo zany tsika fidirana tokana ihany io. Misy zany ireo katekomenina izay ho raisina amin'io alakamisy io. Ianareo katekomenina zany raha riva amin'ny telo zany hoe le katekomenina ho atokana amin'ny alakamisy io zany no miverina eto raha riva amin'ny telo alohan'ny fandaminana samy hafa isika miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Fa ilay katekomenina anankiray zany tsy mianatra aloha zany raha riva fa hiopana kely amin'ilay katekomenina izay ho raisina amin'ny alakamisy ho avy zao zany. Ny anankiray faharoa ny fiofanana batisa zany izay atao batisa amin'ny alakamisy io zy amin'ny alakamisy io sy amin'ny pentecoste zany amin'ny pentecoste dia raha riva amin'ny efatrora no fiofanana batisa. Ilazao avokoa zany ny fianakaviana izay fantatrareo raha tahiny ka tsy eo izy dia raha riva amin'ny efatrora ny fiofanana batisa izay atao batisa hatrany amin'ny pentecoste sy ny amin'ny alakamisy ho avy zao. Ny fiofanana mariazy izay atao mariazy hatrany amin'ny volana aogositra iny zany teneny koa ny fianakaviana raha ohatra misy fantatrareo fa atao fanamasinam-panambadiana hatrany amin'ny volana aogositra iny dia amin'ny alatsinainy faharoa sy ny talata fahatelo ary ny alarobia fahaefatra ny volana jona amin'ny 10:00 no anaovana ny fiofanana. Avery koa ny fiofanana mariazy hatrany amin'ny volana aogositra iny zany dia amin'ny alatsinainy faharoa talata fahatelo ny alarobia fahaefatra ny volana jona amin'ny 10:00. Reo zany ny fandaram-potoana samy hafa mahakasika ny fiofanana samy hafa eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny fikambanana mpiasan'ny fahasalamana mijanona vetivety zany isy fivoriana rehefa avy eo zany aorinana izao fanompoam-pivavahana izao ny mpikambana rehetra ao anatin'ny mpiasan'ny fahasalamana afaka mijanona ihany koa ianareo izay maniry anatevin-daharana na hiditra ao anatin'izany fikambanana izany. Ny sampany lalahy kristianina raha riva tahaka ny fanao isaky ny alady fahaefatra amin'ny ora sasany ny fivoriana. Mahakasika ny fandaram-potoana ho amin'ny pentecoste sy ny alatsinain'ny pentecoste izay fitsangatsangana fiangonana moa zany rehefa alatsinain'ny pentecoste eny Antanambao eny amin'ny RN3 PK 19 eny indray zany tsika ny mandeha amin'ny alatsinain'ny pentecoste eo amin'ilay sapanana alohakeliny sapanana ho any amin'ny Ambohimanga Rova no misy an'io Antanambao io. Ny fandaram-potoana samy hafa moa ny sampana sy fikambanana moa dia afaka manao varotra tahaka ny mahazatra satria fidiram-bolan'ny sampana sy fikambanana ny alatsinain'ny pentecoste araka nefa fandaminana eto amin'ny fiangonana. Isika fiangonana kosa mba ho fiomanana ao amin'izany misoratra anarana dieny zao isika ao amin'ny concierge ao zany misy kahie eo dia apetraka tsara ao ny anarana sy nisan'ny fianakaviana izay mandeha ao amin'izany fitsangatsanganan'ny fiangonana izany. Mariana dieny zao sahady ary iomananareo fa ny fiangana eto amin'ny fiangonana zany amin'ny alatsinain'ny pentecoste io amin'ny fitoroa sasany tsika miaingeto miditra ao anaty fiaritsika tonga ny amin'ny 7 ora efa tsisy olona tsony eto. Zay zany mba orany salemy zay rehefa alatsinain'ny pentecoste fa tsy anao ora gasy sika fa mba orany salemy io dia mba tsy hisy tsony zany amin'ny 7:05 amin'ny 7:10 dia reny ndray mbola misy miazakazaka dia hoe tary zay natahaka an'izao fa zay zany mba miomana teny zao isika mba tsy sin'izay fahatarana. Ny anankiray koa moa dia miala amin'ny fitohanany ny fiarakoditsika rehefa fotoana fitsangatsanganana tahaka an'ireny mba ho tonga aloha eny an-toerana. Ny valopy pentecoste moa dia efa mahazatra antsika ny amin'ny valopy satria dia reny koa noentintsika anampiana ny amin'ny fandoavana ny adiditsika eny amin'ny foibe satria manana adiditsika na amin'ny synodam-paritany na amin'ny foibe dia reny noentintsika
manampy ho amin'ny fanatanterahana andreny adidy samy hafa ireny. Afaka mandray sahady zany tsika dieny zao ho an'izany valopy ny pentecoste izay. Ny amin'ny fandaram-potoana manaraka izay fampatsahivana ihany tia ho amin'ny atsika fiangonana moa zany isaky ny sabotsy mialohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia misy ny fivorian'ny mpihevitra rasy ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo. Ny sabotsy ho avy zao zany ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny mpihevitra raha amin'ny roa sasany ary ny mpandray fanasan'ny tompo amin'ny 3 ora sasany. Ny ariela moa zany dia miaraka amin'ny AFF manao ilay tafika masina fa zany hoe ny alahady zareo vao miala eto makany amin'ny FJKM Ambohipraisana ny anaran'ilay fiangonana nanaovana tafika masina any Synodam-paritany Vonizongo Vavolombelona no misy ilay toerana nanaovana zany tafika masina izany. Miainga amin'ny 9 ora eto ry zareo ary miverina amin'ny 7 ora tahaka ny fanao ihany koa moa zany dia mitondra-bavaka ireo zanatsika ireo sika ho amin'izany fiarahana fanaovana tafika masina miaraka amin'ny fiangonana izay. Ny ambarana koa azy dia araka ny ambaran'ray aman'ireny mpitarina teo dia amin'ny alakamisy ho avy zao anatin'ny fanompoam-pivavahana dia misy mariazy ho tanterahana. Misy anankiroa zany ny fanamasinam-panambadiana izay ho tanterahana eo. Ny fanamasinam-panambadian'ny Ralay Mampiona Anjarasoa Johnson sy Rasoa Anirina ny Menjanary Rosina ary ny fanamasinam-panambadian'ny Erlala Njakatiana sy Razafy Armalala Narindra. Ndao ianareo efatra menata mba miakatra etya aseho amin'ny fiangonana hoentina bavaka tahaka ny mahazatra ihany koa aseho amin'ny fiangonana mialohan'ny fanamasinam-panambadiana. Ndao ary. Ndao malakilaky sala amin'ny olona atao mariazy. Tsara fantatsika fa misy moa ny fiangonana any Akasina dia misy olona maro vao taona any saingy mbola tsy fiangonana ny any, mbola tsy vomina akory, mbola tsy vondron'olona mpiara-mivavaka akory dia tsy maintsy eto Salemo vaovao zany no hitezana sy hikarakarana ny kristianina any. Dia reto anisany any dia nampianarina katikomenina tato dia raisina mpandray fanasan'ny tompo ato ary mangataka keo atao mariazy dia atao mariazy ato izy ireo. Dia ireo izy ireo hitanareo ny endriny fantatrareo reo olonareo fa mezivezy amintsika eto fa mivavaka ho azy tsika. Raha misy mahitany tsy mahamety zany dia manantona amin'ny mpitandrantsika hivavaka tsika. Jesoa reto ny zanakao hoentina eto anatrehanao, miseho eo anatrehanao araka ny fanaon'ny fiangonana raha teo dia maniry izay ny ahatanteraka ny fanambadiana izy ireo araka izay sitraky ny fonao raha teo izany. Ta io izy rehetra ahita fity ao masonao ka hitombo fity eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona dia ta io ny raharahana izay atao amin'ny alakamisy zao ampiseho ny voninahitra ao ary ampiariary fa hafa ihany no manompo anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany. Amen. Ao ary fa dia amin'ny lakamisy mifankahitsika. Tao ary. Aorianan'ny komite fanondrenana dia pasteur Rabeatonina James izay nitoroteny teo, izay sady efa profo be moa zany filohan'ny fifoazana teto amintsika nandritra tsy teto amintsika eto Jerosalema akory fa teto amin'ny FJKM nandritra ny taona maro izy no andray fitenenana zao misy manana boky maro moa izy dia mba asehony amintsika izany. Raharosoa endriavana dia mbola fifoaliana ho anay komitin'ny fanondrenana ny manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny sambatan'olona isa-tokantrano isa-pianakaviana ary araky ny voalaza teo ihany koa dia miarahaba ny reny rehetra izay tonga eto Salema amin'izao fotoana izao ary mirary soanareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina izy ny taridalana ary ny fitahian'Andriamanitra ny dia ho aminareo tsirairay avy amin'ny adidy sy andraikitra izay sahaninareo. Hoy ny Jaona toko 7:4 manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka antsika
raha mbola atoandro eny ry havana araky ny hitatsika eo amin'ny écran dia efa vita tanteraka ilay fototra ary isaoran'Andriamanitra fa hiditra eo amin'ilay atao hoe rambilay azy hototofana zany io a dia ampiakarina amin'izay ny rindrina ao aorianan'izay ny isaoran'Andriamanitra ihany koa dia zay moa hoe araky ny tenin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny toriteny teo hoe Andriamanitra tokoa dia tsy mamela antsika horery fa tena hoe eo mandrakariva izy. Nisy mpanompon'Andriamanitra zay nanolotra fiara camion anaovana ny hitaterana ny tany zay anotorana io rambilay azy ataontsika io a dia ny tany sy ny camion zany a efa vonona. Ny ray faharoa ihany koa dia anomboka amin'ny herinandro io a izany asa fanorenana izany a dia tsy maintsy ampahafantarina antsika fiangonana arak'izay fizotra ny asa eto ny asa rehetra mba tsy ho tompotra miono tsika rehetra amin'ny fanatanterahana izao asa izao. Ny anankiray faharoa dia hoe permis de construire dia hivoaka amin'ny herinandro io ihany koa ny ahafahana tena mamita sy mamiroso amin'ny asa zay tanterahantsika amin'ity asa fanorenana ity. Fa zay any an-tanako farany dia zao hoe miomana sady tsika araky voalazako teo tsy maintsy manao ny asa tsika dia ny mbola atoandro. Misy ny valopin'ny Pentecoste, misy ny fitsangatsanganana, misy ny zavatra maro samihafa zay tanterahana eto amin'ny fiangonana fa miomana sady tsika amin'ny sakafom-pifaliana zay tanterahana ny amin'ny andihy bypass amin'ny 29 volana Jona ho avy zao. Sakafom-pifaliana izy io a zay hoentina tena hoe vola azo rehetra ray manontolo a dia hoentina anohanana sy anatanterahana ny asa fanorenana eto amin'ny fiangonana ka dia mino sy matoky hafa efa hiomana ho amin'izany sady tsika na dia ho aza ny asa maro miandry ny fiangonana fa Andriamanitra dia eo mandrakariva momba antsika amin'ny asa rehetra izay atao ka dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Misaotra ny amin'ny fiarabana sy fanolorana nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina teo. Iombonana ry havako amafisina ny fiarabana ny reny rehetra no ty andro anio ity. Ny tenako moa ny angaviana manokana nanao teny fiarabana sy fanamariana mikasika ny reny rehetra tamin'ny radio fahazavana efa navoaka tamin'ny maraina teo. Dia hoy aho hoe ny Genesisy toko 7 dia misy tenin'Andriamanitra Jehovahandriamanitra ny teny tamin'ny raha vehivavy hoe ny taranakao anitsakitsaka ny lohany mena rano. Zany hoe hitsakitsahantsika zany ny lohany devoly. Koa noho zany engane ny reny rehetra samy an'olo tena ho mpiandry daholo ho fampiarana anio isy ny fandriam-pahalemana enevon'ny tokantrano sy ny firenena. Ny faharoa ry havana mikasika ny fotodrafitrasa nataonareo isaorana ny fiangonana ry havana ary tena reharehan'ny FJKM mihitsy ny asa rehetra nataonareo. Teo amin'ny tantara mantsy ity 67 hectara ity ny zavatra fantatr'olona eto silamo dia ny fisiny toby 67 hectara ary ny lava zay nisy ny fiangonana loterana taty aoriana. Fa ny protestante FJKM zany tsy fantatra, tsy nisy. Ary raha nisy teto taloha mihezan'olona satria trano karazana angara kely zay zany teto raha fa mivavaka tao aho. Rehefa vita ty fiangonana ty gaga ny olona, izy ny olona parasite avy any an-danitra mihitsy nga fiangonana io
kanto tsara mamirapiratra ka ny fisinina FJKM Salema 67 hectare riava maneho ny présence protestante ary maneho koa ny fanatrehan'ny FJKM manontolo sady fijoroany FJKM vavolombelona manoloana ny mpandalo manoloana ny mpiaramonina hita ka zay trano ataonareo sy programmanareo hanao asa goavana sy tsara io dia atonga ny olona rehetra resy lahatra velona miasa atao anatin'ity fiangonana ty Andriamanitra ary velona ny fanaonareo fa dia mahiriza ry avako ny farany isaky ny tonga eto moa mitondra boky vaovao misy boky anankitelo nentiko eto voalohany ty hevitry ny nofy misy nofy tanteraka misy nofy miverimberina misy nofy tsy tsaroana misy nofy mampatahaka nofy sandoka nofy manahirana nofy misy olona tsy fantatra ao nofy tsy afaka ao an-tsaina manakorontana saina misy nofy tsara misy nofy rinina misy nofy njazakely inona daholo dikan'ireny inona fotomponoan'ny FJKM manoloana an'ireny fandrao voarebireby fandrao sodoka fandrao tsahiran-kevitra na mikorotan-tsaina tsika zay anatin'ity zany ny faharoa sehampita izany misy zavatra efatra ny soratako ato voalohany zanaky ny fifoazana zanaky ny réformateur zanaky ny mpanity fivavahana ahoana maha zanaky ny mpanity fivavahana faharoa hevitra 20 mikasika ny fanambadiana zay manam-pikasana anambady na efa manatokantrano misy hevitra be dia be 20 atolotrato fahatelo FJKM loza mitatao amin'ny fanjakana tamin'ny andro ranavalina tondra faisana ny FJKM tamin'ny andro ny mpanjana tany naesahirana ny FJKM na ny fanana ny FJKM bodon'ny fanjakana izy raha robika io any FJKM RMN alakely any FJKM ministère ny fitsarana any FJKM tamin'ny andro république voalohany dia tsy nahazo autorisation ty FJKM ty satria tsy nanaiky ampiditra ny saina pirenena tato tamin'ny androny république révolution socialiste censureny torteniny paster taty aorina moa isaky mitorteny mitandrina taontsindrobe naovan'olona fanamariana krismasy Herode tonga olona anankiray ny teny hoe hakatoky FJKM ary nisy vanim-potoana paster ny atao azalambo gadra ary misy maty mitsara fa efatra fiainana kristianina feno ahoana iainanao fiainana kristianina feno mitomona fahamasinana boky fahatelo farany herinandro ny fanamasina manomboka amin'ny herin'ny tapabolana niry avy efa herinany anio le 3 le premier zany herinany anio le 2 zany tsika manomboka herinandro ny fanamasina misy fanompopovahany isanandro sanandro efa vitato ny torteny voazava feno ato na vakina re mianakavy anay tokantrano torteny ato anaovanary fiaram-vavaka na manaraka zany herinandro ny fanamasina zany ianao 3 arivo ariary moa vidiny boky tsirairay any amin'ny librairie tsy izy somary miakatra kely ny fahefatra nentiko eto baiboly firana FFPM firana fanampiny firana fifoazana 350 000 francs na 7 ariary ny vidiny ao velany eo rembavahady ary misy re boky samihafa reo ary boky reto natao anamafisana orona fampianarana noeny mpitandrina mba hitombontsika amin'ny fahalalan'i Kristy iarovana atsika amin'ny fampianaran-diso ary velarany fonoantsika ho voninahitr'Andriamanitra.